Sotra, Monsieur le Président, mes fitenenana, miarahaba, Monsieur le Ministre, miarahaba, ndreo mpiara-miasa aminao niveau JIRAMA, ny fournisseur rehetra izay tonga eto. Fa tena nahafinaritra anara nahita an'ilay Asinainina anankiroa androany, fa tsy eo mory zalahy. Asinain'ny Riji, Asinainina Varosen, izay ny fahafantarako azy. Reo no tena voaresaka raha ohatra ka resaka mpamatsy herinaratra no resahantsika. Monsieur le Ministre aloha no resahako voalohany satria aleo ataontsika manoatra an'izao tsara ohatra fipetraka reo io lefa andeha le fanontaniana. Miteny ny filateksa teo, Asinainina Varosen zany fa hoe teren'ny mpitondra fanjakana ho avadika gazoal ny groupe mandeha amin'ny fiolona. Ho anay tsy mahay mora kokoa ny fiolona noho ny gazoal, fanjakana inona zany zany. Enao manao audit izy ianao dia ataovina audit dia mba tenenay izy le fanjakana nanao an'izany na anontaniora rangaha afaranao io fa mety afaka iteny an'izany. Dia zay ny nahafaty an'ilay groupe. Miakatra nefa ianao manao communication, grève nahafaty an'ilay groupe izy amin'ny mandainga aminareo. Monsieur le Ministre ihany, hozy izy ianao hoe raha contrat mambotry vahoaka dia foanana vetraza. Monsieur le Ministre, ny contrat ny Jérusalem, Ronwes, tsy fantatro na mambotry na tsy mambotry vahoaka, Monsieur le Ministre, 14 000 € zany. Ho antsika eto Madagasikara, raha mahazo an'izany tsika ny andohany io satria trosa volatra saina ny ambako mandrala fa tsy eo meny antsika io fa tsika dia hoe iny ary ianareo. 14 000 € zany raha ohatra ka anamboarantsika sy anarenantsika le JIRAMA, alefa somody any le vazaha dia izy nandeha iny moa tonga dia sinonao tamma fa contrat mambotry vahoaka zany. Monsieur le Ministre, tsy mila manao audit ianao fa araka ny teninao teo rehefa mambotry vahoaka le contrat dia foanana avy hatrany hoe foaniny contrat androanoesy satria mambotry vahoaka ny 14 000 €. Io akaikinao io Ramatoa Misolomaso Ramatoa Sara miteny teo izy tale général lefitra ny JIRAMA fantany aby contrat amin'ireo fournisseur reo. Raha misy zany ny olona voalohany nanome tombony an'ireo fournisseur reo amin'ny contrat io Ramatoa voalohany io tokony ataonareo TVM gros plan fa tsy za séré mihitsy izy atao plan séré fa io zany isany mambotry an'ilay JIRAMA ny vahoaka amin'ny famezana contrat nreto olona akaikiny reto. Ataoko mahitsy ny resaka. Raha misy manenjika syndicat anagadra mpiasa mandeha any fitsarana marary le mpiasa isany koa izy. Monsieur le Ministre, tsy fantatro hoe miandro inona ianao voaresina fanapa-kevitra mikasika an'izay momba an'io Ramatoa io. Mahagaga mahanatrositsika tsy maninona tapaka fa tsika ato mifampiaina tsy ahoako avy. Ny zavatra misy dia ty manana trosa ny JIRAMA, maninona ny banque AFG no andefasana an'ilay fanefana ny trosan'ny fournisseur amin'ny JIRAMA. Inona le nanaovana an'ilay safidy hiditra amin'izay amin'ilay fournisseur tsirairay sady mandalo amin'ny JIRAMA ihany. Ho anareo JIRAMA aloha aiza ireo groupe rehetra zay efa tsy mandeha amin'izao fotoana zao. Misy groupe be dia be tsy mandeha efa maty ny solonareo nanjary tafiditra reto fournisseur reto aiza daholo le groupe reo. Na ninona groupe ny Tamatavy amin'ny avem-panina Tamatavy anahy namidinareo amin'ny kilao. Lazaina fa sipa izy dia midy amin'ny kilao. Maninona groupe ny Tamatavy no ekenareo JIRAMA atao fangalana pièce. Fa iza zany ny vonjena dia nin'iza vonono. Misy groupe telo ngeza be ao dia le anankiray amin'ilay telo ngeza be ao amin'ny centrale ny JIRAMA atao fakana pièce anambo manambola. Tsy mety zany. Miditsika amin'ny resaka Vestop. Vestop dia mahana contrat amina tanàna anankitelo. Isan'izany Mahajanga dia reo anankitelo reo amin'ny totaly 23 mégawatt. Maninona no contrat ray reo nefa tanàna telo samihafa. Rehefa miara tapaka zany reo na misy ray amin'ireo tapaka ny 23 mégawatt mandeha foana 23 mégawatt raha fahazahoako azy. Fa maninona raha sarahana zany contrat anankitelo Vestop reo fa tsy atambatra daholo tanàna anankitelo dia contrat anankiray.
zay zany mba mila zavatra fanazavana avy aminareo jirama zay. Jirama ihany omeo ny prix andreo fournisseur reo. Azandrasana rapitso na afaka pitso ameo anay rehefa aveo amin'ny prix. Fa ilaina le prix mihitsy ny ilaina ka. Hitrany fournisseur amizay. Jovena. Maninonareo manana monopole amle fisolo. Azavao. Mila fanazavana zay tompoko azavady indrindra. Ny ena raiky mikasika ny fahatapahany fahafatesany groupe nareo any Tamatave. Groupe anankefatra maty. Ny problème l'izy alternateur, démarreur, de palier. Reo daholo le aretiny. De rehefa maty reo de tatrany délestage n'olo. Ianareo zany manana contrat ka rehefa tsy mandeha maninona raha mitady solution nareo hoe inona ny alohan'io fa rehefa antanina nareo de hoe mbola tsy fantatra mihitsy amin'ny viny vao vita ny fanamboarana anazy. Makaka. Ary zay zavatra zay no mahatonga antsika zany hoe lay fanomezana tombon-dahany amile contrat ho anareo avy amin'ny jirama dia ny hoe ianareo mivarotra lafo. Na io nelaiky io rehefa laikilaiky rehetrarehetra. Nareo mivarotra lafo amin'ny jirama. Fa rehefa mampiasa jiro ohatranay vahoaka nareo dia le vidiny mora ivarotany jirama iny iny koa mba andoavanareo facture ny jirama. Manina raha le lafo alohanareo iny any alohanareo lafo. Avy tsara le fantaniko mivarotra lafo nareo amin'ny jirama. Fa rehefa avy nareo mpanjifa ohatranay koa. Dia rehefa manjifa nareo tsy le vidiny lafo ivarotanareo ny courant nareo iny no anjifanareo laikilaiky reo. Fa mitovy an'le anay vahoaka ihany koa le midina le vidiny zay koa zany no andoavanareo. Resaka jirama ambomanambola Champion Power. Io groupe Vartsila tena ataontsika hoe Rolls Royce ny groupe mihitsy. Gaga zay androany nareo manko miteny hoe aza atao hoe karana. Alohany akoho atao hoe akoho. Ny bitro atao hoe bitro. Ka rehefa mitsangana eo asinany asanareo mahita an'iny hoe gasy. Avena besa akoho. Karana iny rehefa mitsangana eo. Na le ray na le ray. Donc rehefa teneny izy karana dia malahelo fonareo. Fa zay mihitsy firazanantsika. Dia masahio mijoro amizay fa afaka miteny angizy hoe za karana fa za tena miasa ho an'ny malagasy. Point. Fa tsy teny hoe za gasy. Za zao tsy afaka iteny ana mihitsy hoe za karana. Isi mera iteny zany. Pantsaniany mba haiko. Dia paisa. Dia eo le tiako tenena hoe le karana manao jeu de main ao anatin'le izy champion mivadika Africa Power 40 mégawatt io. Any jirama tokony ampatanjaka famezantsika herinaratra. Azavao tsara le fournisseur mihitsy ny aloha nazava hoe ahoana ny fomba nazahoanareo an'io 40 mégawatt ny jirama io. Azavao zay. Fa mila fantatray ny mikasika an'io. Akisafo. Aniza marina aloha izy. Amitsika miteny zao. Mila manazava an'izay ny ministra, mila manazava an'izay jirama, mila miteny an'izay fournisseur raha hoe aniza marina le akisafo fa tiroka ny nafatarako anazy. Magaga na manina rehefa tratra le marary foria Maurice ery misy diran'le akisafo le resaka any. Taiza ndray koa zany jeu de main tam'izany. Le jirama zany na ohatra ka ividananareo groupe mandeha amin'ny rano ary monsieur le ministre mbola misy délestage any. Satria tena resaka fitantanana le problème. Misotranao honorable. Misotranao fiangonana. Tapitra ny misaotra betsaka tompoko nanome ny fitenenana. Ny antefa manokana aty amiko le fanontaniany honorable député Ambatondrazaka dia hitondra fanazavana vitsivitsy mahakasika ny contrat d'achat d'énergie any jirama dia amin'ny maha contrat anazy zay tsy farafakely ny olona roa no manao soni. Tsy jirama ny tompony io et encore moins un mois fa ny jirama sy ny co-contractant zany hoe ilay manao soni miaraka aminy. Contrat d'achat d'énergie ny resahantsika eto avokoa ny majorité any co-contractant any jirama ka ny jirama manokana izy rery dia tsy afaka ny anapa-kevitra velivelo hoe
avoaka eto ny contrat satria misy ny atao hoe clause de confidentialité ao anatina contrat izay manome ny partie fa nefany afaka vahatsika eto izay zavatra izay satria eto daholo ny mpanao sonia anankiroa zany hoe ny JIRAMA sy ny fournisseur ka ifampiarahana le izy raha manaiky ry zareo hoe eken'ny mpanao sonia ve ny amoahana ny contrat dia mamoaka izay fa tsy hosakana mihitsy JIRAMA na ny ministera amin'ny famoahana an'le contrat. Tsy manaiky kosa nefa zareo tsy afaka ny anery izay satria araka ny teneniko teo hoe misy ny atao hoe clause de confidentialité anatina contrat izay mampigadra ny violation an'io. Dia eto tsika zany nareo raisinay vavolombelona ny fanekena na fandavana ny famoahana ny contrat. Averiko indray mandeha dia tsy anda velively JIRAMA na ny ministera amin'ny famoahana ny contrat. Manaraka an'izay mamelahana reo raha ohatra ka hiteny kely momba anako satria nisy remarque ho anahy le izy. Nilazaina moa fa hoe zany no tompon'ny contrat, zany tsy te hamoaka ny contrat. Efa izay nazavaiko izay le izy ary tena malalaka tompoko fa za dia mpitazona contrat fa tsy tompona contrat. Tena malalaka mihitsy raha mandray baiko hoe avoay raha zafindrangita sara ny contrat dia avoakako tompoko fa satria tsy anany contrat fa ny JIRAMA sy ny co-contractant. Manaraka an'izay koa mpanakatra olona hono za dia ao anatina asana juridika tsy voatery ho anakatra olona ny asana juridika. Ny angatahako fotsiny dia hoe mba afaka omena ve hoe iza le olona nikadraiko azafady. Raha ohatra ka tsy misy dia mba iangaviako mba atao marim-pototra le information fa tsy mihinana amam-bolony tsika isika honorable olona manana honneur manana voninahitra. Dia inoko fa tena olo-kendry fa tsy matoza ny voafidim-bahoaka zany, tena manana ny fahendrena, manana ny fahaizana. Nilaizana koa hoe olona n'ireo fournisseur d'énergie ireo tsy atompoko. Izao dia recruté tao amin'ny JIRAMA nanomboka 2021 tamin'ny lalana appel d'offre externe sokatra ho an'ny sarambam-be-bahoaka. Nahazo promotion en interne izany dia tsy azoko tamin'ny fanendrena fa tamin'ny lalana concours ihany koa. Zany no lazaina fa hoe olon'ireo fournisseur d'énergie teo averiko indray mandeha dia hoe 2021 vao recruté tao amin'ny JIRAMA. Henontsika tsara ngamba ny fa nanomboka 2006 dia fa nisy ny contrat ary nandritra ny za teo nanomboka za directeur juridique coordonnateur des affaires juridiques dia mbola tsisy contrat vaovao natao nampanaovina sonia tamin'iza directeur teo. Dikan'izany fa contrat efa nisy ireo. Nampianarin'ny ray aman-dreny koa ary ampianaso matsara tompoko ny karama koa fa tsy mila vola avy amina kolikoly aho azafady na avy amin'ny fournisseur d'énergie fa isorako be dia be ny occasion ahafahako manazava satria sady efa gros plan moa satria nangatana natao gros plan le izy dia isotra betsaka fa mba iangaviako re tompoko milela-paladia mba aleo mba zavatra marim-pototra satria misy fiantraikany amin'ny fiainan'olona le fausse déclaration sy diffamation atao ohatran'ireny. Mankasitraka tompoko.